Bonjour, bonsoir daholo antsika rehetra ny tokantrano any a. Fahasoavan'ny tompo sy ny fiadanany eo amintsika mandrakariva. Resaka farany iny a kasika ny resaka hoe nouvel ordre mondial. Satria inona marana antsika ny lesona teo amin'ilay Daniel 2:7-7. Ny amin'ilay hoe fitambaran'ilay visy tanimanga dia hoe maneho an'ilay hoe alliance humaine. Na le hoe fiezahana zany a fiarahana eo amin'ny samy firenena zany amin'ny alalan'ireo firenena maro samihafa ireo zany amin'ny andro farany. Ka io moa zany maneho an'ilay nouvel ordre mondial, tsy resaka be n'iny intsony tsika efa niresahantsika lava mikasika an'izy iny, fa ho an'izay tsy naraka an'izay dia manasa azy andinika ny lesona teo aloha zany mikasika ny zavatra izay. Fa miteny ity dia hitsofoka tsika ny amin'ilay resaka hoe le vato indray tsy nendahantanana zany, le nandrava an'ireo firenena aseho an'ilay tsangam-bato lehibe ireo zany. Ka io vato no jerentsika zany amin'ity anio ity. Ary sitrapon'Andriamanitra moa dia izahantsika vitaina ny mikasika anazy io zany ny amin'ilay Daniel 2 mba ahafahantsika zany miroso amin'ny lesona ka hitsofoantsika any amin'ny Daniel 2:7. Mivavaka ary tsika metraka amin'ny fotoana am-pelatanan'Andriamanitra. Jehovah-Andriamanitra iray io mankalaza anao izay midery anao ary manome voninahitra anao. Eny mananitra avy ny anaranao izay iray io hatramin'izao koa mandrakizay. Misaotra fa mbola nomenao tombonandro izay ahafahanay hiara-hianatra sy andinika ny teninao amin'ity anio ity. Tsy amin'ny herina fahatanjahana iray io fa amin'ny fanahinao irery ihany. Satria ny famohan-kevitry ny faminaniana dia tsy amin'ny fahendren'ny olombelona na amin'ny fahalalana no ahafahana mamoaka izany na maneho izany, fa amin'ny alalan'ny fanahinao no tenenan'ny mpanomponao rehetra tany aloha rehetra tany, ary raha tsy amin'ny alalan'ny fanahinao dia tsy mahefa manao na inona na inona izahay. Ka karaha ny fanahinao no hiasa amin'ny fahafenoana, ka izy no ampiteny ny vavan'ity mpanomponao ahafahany manambara ny teninao izay tianao ambara amin'ny vahoakanao izay miheno izao fampianarana izao. Ka dia mitenena raha io fa voninkaino izay vahoakanao. Izay izay miara-mivavaka eto ihany koa Andriamanitra dia mpanompo tsy mahasoa ihany izay ary tsy mahatoky eo anatrehanao, tsy manana fahamarinana dia kely aza, na ny amin'ny fitondratena, ny amin'ny fisainana, ny amin'ny fiteny dia maro ny ataonay raika tsy araka ny sitraponao. Ary mpanompo tsy mahasoa ihany izay sady tsy mahatoky eo anatrehanao, satria tsy ny tsara izay sitrakay no ataonay mandrakariva fa ny ratsy izay sitrakay. Izy ao nanafaka anay amin'ny tenan'ity fahafatesana ity. Kristy nefa namaty namonjy anay. Aokare Jesosy le rahanao no angatahanay, anadio sy anasanay hanafaka anay amin'ny fahotana rehetra. Diovy amin'ny ranao izay Kristy ho afa-pahotana, sasao amin'ny ranao izay ho afa-keloka. Aokane ny fanahinao Andriamanitra tsy saraka aminay fa izy hitantananay ho amin'ny marina rehetra. Ary izy hanafaka anay tsy ho andevo. Izy amin'ny fandresena ho anay amin'ny fakapanahy, amin'ny filanonofo sy ny fandreny. Taio izay raha hiatrika ity anio ity. Taio izay raha miditra, taio izay raha mivoaka. Aoka eo tanan'ny anjely tantanao anay indreo tafotoana ny vato ny tongotray. Eny Andriamanitra raha io, taio ny asa mandraranay, taio ny fianarana izay ataonay, taio ny tokantranonay, taio izay amin'ny lafiny rehetra izay masana ny fiainana rehetra, indrindrandrindra eo amin'ny fahasalamana aza. Ka reharetina izay ivavahanay isan'andro anatrehanao. Dia aoka Jesosy io ilay diakapoka taminao ny tondra fanasitrananao anay. Na aretim-po io, na aretina-naty io, na aretina tension io, na aretina rein io zany, na aretim-bavony io, na aretina tuberculose io, na aretina sida io, na kansera io, na vairatsy io any anaty na ny ivelany, na diabeta io, na asma io, na kohaka io, na aretin'andoha io, na covid io, sy izay mety aretina tompo mahazo ny tsirairay avy ka mihaino izao fampianarana izao dia mamindra fo Andriamanitra. Ka aokare Jesosy tompo ilay diakapoka taminao no hanasitrananao ny aretina rehetra izay mahazo ny olona izay mihaino izao fampianarana izao, mamindra fo amin'izy ireo tompo. Ka aoka Jesosy ilay diakapoka taminao ny hitondranao fanasitranana ho an'ny tsirairay avy. Halleluja, halleluja.
fa ilay devoly satana kosa izay mitondra fanakorotanana amin'ity fampianarana ity, fanakorotanana ny tokantrano, izay mitondra fanafiana amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny fiainanay andavanandro, izay mitondra fampahoriana, dia ilay devoly satana izay hoentina miasa tomboka manafika anay amin'ny lafiny rehetra, dia ilay vonona nohony amin'ny rahany zanak'ondry izany sy ny fofonan'i Jesosy tsy manan-kery, tsy manam-pahefana aminay sy amin'izay masana ny fiainana rehetra. Lasa ny afo mandevona satana sy ny asany rehetra ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofonan'i Kristy, ny anaran'i Jesosy. Ravy satana ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofonan'i Jesosy, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana aminay tsirairay avy na dia kely monja sy amin'izay masana ny fiainana rehetra, izay voalaza rehetra teo efa levony satana sy ny asany rehetra ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny amin'ny fofonan'i Kristy. Dia raha ny anenao Andriamanitra ray ka lazay ny anaranao mena voninahitra anenao. Izay tsy voateninay tamin'izao vavazoko sara io dia aoka ny fanahinao ameno io izany ane. Ho ankehitriny izay reha hianatra ny teninao raha io dia mitenena raha efa voninkaino izay vahoakanao. Ny anaran'i Kristy ny andratarazan'ny vavaka izany ray teto anatrehanao. Alleloia. Amen. Iroso ary tsika ny amin'ny lesona dia iresaka izany tsika ny amin'ilay vato sy ny andratanana indray amin'ny teny ity. Ilay vato izay niala avy teny amin'ny tendrombohitra izy ka nanjera ilay tsangam-bato lehibe, izany hoe ninjera tety amin'ny tongony izany. Dia rehefa nanjera azy io dia potika tanteraka ilay tsangam-bato izay maneho an'ireo firenena nifandimby izany teto amin'izao tontolo izao ity, hatramin'izao misy atsika izao izany. Karava izy ka tsy hita tsony na nisy azy ireo. Vakitsika kely mikasika an'izy io amin'ilay Daniel 2 ny 4:7 ka hatramin'ny 5:7. Daniel 2 4:7 ka hatramin'ny 5:7. Ary amin'ny andron'ireo mpanjaka ireo Andriamanitry ny lanitra dia norina fanjakana izay tsy horava mandrakizay. Ary izany fanjakana izany tsy havela ho an'ny olon-kafa fa ireo fanjakana rehetra ireo dia ho torotorony sy ho levoniny. Fa izy kosa hitoetra mandrakizay. Fa toy ilay nahitanao ny vato nendahana tamin'ny tendrombohitra nefa tsy nendahan-tanana, sy nanorotorony ny vy sy ny varahana sy ny tanimanga sy ny volafotsy ary ny volamena, dia ampahafantarin'Andriamanitra lehibe ny mpanjaka ny amin'ny zavatra ho avy rahatr' izay, marina ny nofy ary tsy maintsy toa ny heviny. Dia ny zavatra hitantsika raha nanomboka nanazava zany ilay hevitry ny nofy Daniel, dia inona ny zavatra nohazavain'i Daniel taty amin'ilay 2:7. Vakitsika kely no mikasika anazy io. Ahoana izy eo amin'ilay 2:7. Ianao ro mpanjaka ilay mpanjaka ny mpanjaka, sady nomen'Andriamanitry ny lanitra fanjakana sy hery sy fahaleovana ary voninahitra. Vao nanomboka ny teny Daniel dia misy référence zany ao tenenin'i Daniel. Inona ny zavatra tenenin'i Daniel vao manomboka ny teny izy? Ianao ro mpanjaka izay mpanjaka ny mpanjaka, sady nomen'Andriamanitry ny lanitra fanjakana sy hery sy fahaleovana ary voninahitra. Iza no manome fanjakana? Izany hoe Andriamanitra no manome fanjakana. Efa ndresantsika kely ihany mikasika anazy io. Andriamanitra no manome fanjakana. Izany hoe vao manomboka ilay fanazavana ilay hevitry ny nofy zany Daniel dia maneho hoe iza no nanome anao ny fanjakana? Mantsy an'i Nebokadnezara. Dia hoe ilay Andriamanitry ny lanitra no nanome anao fanjakana. Ary hitantsika zay fa tsy hoe Nebokadnezara ihany fa ny fanjakana rehetra zany izay nisy teto ambonin'ity tany ity ary nifandimby hatramin'ny Nebokadnezara ka hatramin'izao vanim-potoana iainantsika izao, dia iza no nanome azy an'izay fanjakana zay? Ilay Andriamanitry ny lanitra no nanome an'izay fanjakana zay. Ary hitantsika izay tao amin'ny vavaky Daniel, rehefa nomen'Andriamanitra azy ilay nofin'ny Nebokadnezara sy ny fanazavana ilay nofy, dia izao mihitsy ny tenenin'i Daniel eo amin'ilay 9:20. Ahoana izy? Ary izy no mandahatra ny andro sy ny fotoana
izy no manaisitra mpanjaka sy manangana mpanjaka, izy no manaisitra mpanjaka sy manangana mpanjaka. Zany hoe Andriamanitra zany no mametsaka ny mpanjaka. Zay mahatonga azy miteny amin'ny Nebukadnezara manao hoe ilay arak'le teniny teo manao hoe ianao ry mpanjaka hoe ilay mpanjaka ny mpanjaka sady nomen'Andriamanitry ny lanitra fanjakana, nomen'Andriamanitry ny lanitra fanjakana. Izy no namenao amin'ny teny frantsay moa izy le fanjakana resahana eto io le empire zany hoe ny Andriamanitry ny lanitra izy name anao an'io empire io. Zay zany le vohitsy hoe vao manomboka zany de zay no référence omeny Daniel leto hoe le Andriamanitry ny lanitra manome fanjakana ho an'ny olona. Ka rehefa omen'Andriamanitra ho an'ny olona le fanjakana dia inona zavatra tiany tenena an'izay hoe ny olona zany no maître, izy zany ny tompon'le fanjakana satria nomen'Andriamanitra azy izy. Io ohatran'le hoe tompon'ny lakile. Hitantsika izay leson'izay rehefa nianatra tsika tany aloha tany amin'ny Apokalypsy toko fahasivy. Dia inona zavatra hitantsika eto anatin'izay hoe nomenan'ilay dragona lefa nalahidin'ilay lavaka tsy hita nono. Zany hoe izy ny tompon'ny lakile. Eto koa zany dia zao nomen'Andriamanitra ny olombelona ilay fanjakana, ilay empire. Andriamanitra zany nomen'Andriamanitra ny olona zany fanjakana io dia izy ny tompon'ilay fanjakana, le olona zany ny tompon'ny fanjakana, ny olombelona ny tompon'ny fanjakana satria nomena azy ilay fanjakana. Fa amin'ity lafin'ny faharoa ity indray nefany, raha miresaka ilay vato zany tsika ilay vato sy nendahan-tanana, dia inona ny fampidirana ataon'ny Daniel indray eo? Ny zavatra tenen'ny Daniel indray eto amin'ilay fampidirana dia zao, vakintsika ilay 470. Ahoana izy? Zao ny teneniny eo amin'ilay 470. Ary amin'ny andron'ireo mpanjaka ireo, Andriamanitry ny lanitra dia hanorina fanjakana izay tsy ho rava mandrakizay. Eo tapany voalohany io ny raisitsika. Ahoana izy? Ary amin'ny andron'ireo mpanjaka ireo, Andriamanitry ny lanitra dia hanorina fanjakana izay tsy ho rava mandrakizay. Amin'ity lafin'ny faharoa ity indray izy dia manao référence ihany koa izy amin'ilay Andriamanitry ny lanitra. Fa inona indray no ataon'ilay Andriamanitry ny lanitra eto? Le Andriamanitry ny lanitra ozy izy dia zao hanorina fanjakana ozy izy. Hanorina fanjakana io Andriamanitry ny lanitra io. Dia io fanjakana zay ahoriny io fanjakana zay ahoriny le Andriamanitry ny lanitra io zany, le fanjakana ahorin'Andriamanitra io zany dia zao hoe raha tarizy le fanjakana nomenan'ny olona. Ato le fanjakana nefa Andriamanitra mihitsy no manorina n'ilay fanjakana. Iza zany ny tompon'ilay fanjakana indray eto? Ny tompon'ilay fanjakana indray zany eto dia zao Andriamanitra zany ny tompon'ity fanjakana ity. Raha tary nomena le olona izy, le olona ny olombelona ny tompon'ilay fanjakana, aty amin'ity tapany faharoa ity zany dia zao hoe Andriamanitra no tompon'io fanjakana io. Ka eto zany misy ordre anankiroa zany eto. Raha hitantsika tamin'ny lesona farany iny dia zao misy an'ilay hoe nouvel ordre mondial. Iny zany le ordre le rafitra n'ilay fitantanan'ny olombelona ny fanjakana zany iny. Amin'ny alalan'ilay alliance humaine izay hitantsika amin'ny alalan'ilay fifanekena sy fifanarahan'ireo firenena maro. Eto indray nefany le ordre izay hitantsika zany eto dia zao ordre an'Andriamanitra zany no mitondra an'ity fa tsy ordre n'olombelona. Ny anankiray zany ordre n'olombelona no mitondra ilay fanjakana. Eto indray nefany ordre an'Andriamanitra, zany hoe rindra avy amin'Andriamanitra ny ray, rindra avy amin'Andriamanitra, rindra avy amin'ny olombelona ny anankiray. Ka io rindra anankiroa io zany dia zao, io fomba fitantanana anankiroa io zany dia zao hoe mifanohitra tanteraka zany izy io. Mifanohitra tanteraka izy io. Eo amin'ny lafiny ara-materialy, eo amin'ny lafiny fiaviany, eo amin'ny lafiny, eo amin'ny resaka hoe nature zany. Samy hafa zany amin'ny lafiny rehetra zany izy io. Dia jerensika zany amin'ilay lafiny ara-materialy aloha, inona no mampiavaka azy eo amin'ny lafiny ara-materialy? Voalohany aloha ilay vato dia zao, izy tsy tahaka an'ilay metaly, tsy tahaka an'ilay tsangam-bato zany izay misy matière maromaro ao anatiny eo. Izay misy matière maromaro ao anatiny eo. Fa izy dia zao vato izy, tsy mifangaro. Vato tsy mifangaro izy. Dia raha mijery ilay vato sika dia zao fanjakana iray io vato io. Fa raha mijery kosa sika ilay metaly dia zao hoe
fanjakana maro mitambatra ny eo anatin'io metaly io. Hitantsika hatramin'ileo hoe volamena, volafotsy, varahana, vy sy tanimanga. Zany hoe ao anatin'le metaly zany misy ao anatin'le tsangam-bato zany de zao hoe misy metaly maromaro ao anatiny eo, misy matière maromaro ao anatiny eo. Fa amin'ity fanjakan'Andriamanitra ity nefa de zao matière anankiray ihany eo, vato. De zay ny mampiavaka anazy zay hoe fanjakana ray izy, retsy fanjakana maro. De misy heviny io vato io. Tahaka ny nahitantsika ny hevitrireo metaly nareo matière maro zay hitantsika. Ary misy heviny lehibe izy io zany. Eo koa ny lafiny anankiray hoe amin'ny mahavato anazy de zao maninona izy nolazaina hoe tsy nendahan-tanana. Misy heviny zany zay teny zay verenantsika vakiny kely le izy eo amin'ny Daniel toko faharoa ny andininy fahadimy amby telopolo. Andininy faefatra amby telopolo azafady. Andininy faefatra amby telopolo. Nijery ianao ambara-panisy vato voaendaka nefa tsy nendahan-tanana ary namely iray sary teo amin'ny tongony visy ny tanimanga iny ka nahatoritory azy. Ity vato io tsy vitany hoe vato avy eny an-tendrombohitra de nenjera nakany amin'ilay tsangam-bato lehibe. Nenjera tamin'ny tongon'ilay tsangam-bato teo amin'ilay visy tanimanga izy nenjera de nandrava tanteraka an'ilay tsangam-bato lehibe. Fa ny zavatra teneniny eto de zao hoe teneny misy ilay izy nijery ianao ambara-panisy vato voaendaka nefa tsy nendahan-tanana ozy izy. Misy heviny lehibe zany zay hoe vato tsy nendahan-tanana zay. Zay zany karakteristika n'ity vato ity. Maninona lazaina hoe tsy nendahan-tanana zany le izy. Misy heviny lehibe zay. De ho jerentsika kely ary mampisy heviny lehibe an'izay zavatra zay. Voalohany aloha raha mijerisika zany raha hoe ao amin'ny resaka hoe civilisation biblika no jerentsika zany civilisation biblika zany ataontsika hoe raha ny ara-baiboly no jerena zany. Tamin'ny monde ara-baiboly zany ohatra hoe tany amin'ny testamenta taloha zany raha mijerisika any amin'ny testamenta taloha de ny vato teo amin'ny zanak'Israely nanaovana inona ny vato? Inona no nampiasaina ny vato? Ny vato aloha voalohany teo amin'ny zanak'Israely de zao hoe nampiasaina ananganana hôtely. Hôtely zay tsy hoe trano finanana fa le hôtely ivavahana zany. Hôtely ivavahana. Anamboarana hôtely ivavahana. Raha isika kely amin'ny Exodus toko faharoapolo ny andininy fahadimy amby roapolo. Exodus toko faharoapolo ny andininy fahadimy amby roapolo. Raha isika kely mikasika an'izay. Exodus toko faharoapolo ny andininy fahadimy amby roapolo. Ara altara vato no ataonao ahy de aza ny vato voapaika no anaovanao azy. Fa raha manainga ny fandraka ao aminy ianao dia andoto azy. Ny moa le hôtely teneniko teo fa le altara zany io amin'ny teny gasy. Amin'ny teny frantsay izy io hôtel. Fa amin'ny teny malagasy zany izy de hoe altara. De hoy izy raha altara vato no ataonao ho ahy de aza ny vato voapaika no anaovanao azy. Fa raha manainga ny fandraka ao aminy ianao dia andoto azy. Inona moa le vato hoe voapaika zany? Zany hoe le vato zany nampiasaina burin zany le vato. Ohatrany hoe nitefena amin'ny burin zany le vato. Raha manao hôtely an'Andriamanitra izy ianao de oka zany tsy okasihana viny, tsy okasihana burin na hoe tefena iny vato iny. Araka le teny teo satria raha manainga ny fandraka ao izy ianao de inona? Dia andoto azy ianao izy. Zany hoe fanaovana inona zany le vato? Anaovana altara zay ivavahana eo anatrehan'Andriamanitra. De tsy vitany hoe anaovana altara ihany zany le vato fa teo amin'ny zanak'Israely ihany koa rehefa niala avy tany amin'ny tany ay ny zanak'Israely andeha epita ho any amin'ny tany Kanana. De inona ny zavatra nita rehefa nita ny Jordana ny zanak'Israely? De nasena nanao inona ihany koa? Nanao monument ny zanak'Israely. Inona io monument io? Zany hoe tsangam-bato zany no nasena natao ihany io. Zany hoe ny vato zany nampiasaina anaovana tsangam-bato. Inona? Hanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Jerentsika ange eto amin'ny tsy Leviticus fa Deutéronomie no miteny anazy io.
Deutéronomie zany toko fa 7 ny andininy faefatra. Deutéronomie toko fa 7 ny andininy faefatra. De zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ahoana ozy izy eo? Ary rehefa tafitany Jordana ianareo dia atsangano eo an-tendrombohitra Ebala ireo vato ireo izay nandidiko anareo androany ka lalory sokay. Zany hoe nalaina tao amin'ny olon'ny Jordana zany le vato de ozy izy alay ozy izy ireo vato ireo araka tenin'Andriamanitra. Atsangano eo tendrombohitra Ebala ireo vato ireo izay nandidiko anareo androany ka lalory sokay. De mba ho fahatsiarovana zany ho an'ny zanak'Israely ilay fitantanan'Andriamanitra any zanak'Israely. De ny vato zany nalaina anaovana monument, anaovana tsangam-bato. Ny vato nalaivana alaina anaovana altara ihany koa. De inona ihany koa no nampiasaina ny vato raha hitantsika teo amin'ny testamenta taloha zany, raha eo amin'ilay hoe civilisation biblika no jerentsika zany. De ny vato ihany koa no nampiasain'Andriamanitra nanaovana iny, nanoratana ny didifolo. Vato fisaka no nalain'Andriamanitra nanoratana ny didifolo nomena ho an'ny zanak'Israely. Ka raha hitantsika zany tary amin'le altara tary hoe ny vato zay anaovana altara io de maninona? Tsy azo kasihana vy io, tsy azo ny tanan'olona zany hoe manao burin io tsy azo atao io satria manjary maloto iny. Fa iny vato iny zany, iny vato bruta iny zany no nalaina. Ny vato sy ny tefena iny nalaina no nanaovana altara. De eto koa Andriamanitra rehefa nanome le lalàna ho an'ny zanak'Israely, de tamin'ny vato fisaka no nanomezan'Andriamanitra ny lalàna ho an'ny zanak'Israely. Izay maninona? Tsisy burin koa nandeha tamin'iny na hoe ratsan-tanan'olombelona, fa le ratsan-tanan'Andriamanitra mihitsy no naninona? No nanoratana ny didifolo tamin'le vato fisaka. Exodosy toko 4:20 ny andininy 2:20. Exodosy toko 4:20 ny andininy 2:20. Zay resika kely indray zay. Exodosy toko 4:20 de ny andininy 2:20. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, miakary eto amiko eto an-tendrombohitra ka mitoera eto de omeko anao ny vato fisaka izay misy ny lalàna sy ny didy izay nosoratako ampianarina azy. Izay nosoratako izy nampianarina azy. De aty amin'ny Deutéronomie toko 5 izy, andininy 5, de teneny mihitsy hoe ny ratsan-tanako mihitsy izy no nanoratako azy. Deutéronomie toko 5, andininy 5. De ahoana ozy izy? Raha miakatra tao tendrombohitra aho andray ny vato fisaka, dia ny vato fisaka izay misy ny fanekena nataon'i Jehovah taminareo, ka nitoetra 40 andro sy 40 alina teo tendrombohitra sady tsy hihinana na ny sotro. Dia nomeny Jehovah ny vato fisaka roa voasoratry ny fanondron'Andriamanitra, ary teo aminy no nisy ilay teny rehetra nolazain'i Jehovah taminareo teo tendrombohitra teo amin'ny andro ny voriana. De amin'ny andininy 10 izy teneny tsara. De nomeny Jehovah ny vato fisaka roa voasoratry ny fanondron'Andriamanitra. Zany hoe le vaso fisaka zany de zao ny fanondron'Andriamanitra mihitsy no nanoratra an'io vato fisaka io. Maninona moa no manindry an'izay hoe voalohany aloha zavatra andresantsika zany de hoe inona no nampiasaina ny vato teo amin'ny testamenta taloha? Nanaovana altara, nanaovana tsangam-bato, nanoratana ihany koa ny vato fisaky ny lalàna, ary ihany koa anaovana ihany koa ny construction zany. Ny vato koa nampiasaina anaovana construction ohatrany hoe nanamboarana ny tempoly. Fa zao ireny vato ireny misy spécificité izy ireny. Zany hoe inona le spécificité n'le vato zay ampiasaina? Tsy kitihana vy izy ireny, na hoe burin, na hoe amboarin'ny tanan'olombelona. Fa zany hoe vato bruta zany iny alaina iny, ampiasaina iny. De inona ny anton'izay? Satria ny lalàna zany de miteny mihitsy manao hoe ny vato zay ampiasainareo anaovana construction izy, indrindrandrindra amin'ny zavatra masina no resahana zany, amin'ny lafiny ara-pivavahana no resahana eto, fa tsy hoe amin'ny lafiny amin'ny raha ny zavatra, ny vato zay ampiasaina amin'ny zavatra masina tahaka hoe ny tempoly, ny altara, ny tsangam-bato, zany hoe ivavahana amin'Andriamanitra zay zavatra zay. De zao tsy kasihana vy, ny antony de zao
satria raha voakasiana vizy dia natao ho an'ny fanompo-tsampy izay. Natao ho an'ny fanompo-tsampy izay. Misy zavatra lehibe ao anatin'izay lesony izay. Raha voakasiana vy zany izy na vao hoe tahena zany izy ka hoe ny tanan'olombelona no nikitika azy, ny tahena azy, dia zao natokana ho an'ny idôlatria zay, natokana ho an'ny fanompo-tsampy izay zavatra zay. Dia mandray ohatra fotsiny sika teo verenantsika kely le Exodosy 20 teo 520. Exodosy 20 teo 520. Verenantsika kely le izy teo. Ny amin'ilay altara. Dia ahoana ozy izy? 20 dia zao zavatra teneniny. Ary raha altara vato no ataonao ahy dia aza manao vato voapaika no anaovanao azy. Fa raha manainga ny fandraka ao aminy ianao dia andoto azy. Zany hoe mandoto azy zany ianao. Raha vao mandray ny fandraka ao aminy, mampiasa burin aminy. Dia ohatra ny amin'izany ny eo amin'ny tempolo raha isika tia mpanjaka voalohany 9:7. Mpanjaka voalohany 9:7 dia ahoana ozy izy? Mpanjaka voalohany 9:7 dia zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny nanaovana ny trano, zany hoe ny tempolo ity zany, dia vato voapaika raha teo an-trany amin'ny fiadiam-bato no nanaovana azy. Ka dia tsy nisy feon'ny tantanana na fandraka na vy fiasana reto ao an-trano tamin'ny nanaovana azy. Zany hoe rehefa natao zany ny tempolo io dia vato efa voapaika no nentina tao. Zany hoe efa vita forma zany le vato. Efa misy forma le vato no entina nanaovana ny tempolo. Fa ao amin'ny tempolo zany tsy nahinona vy misy tao nikapana hoe ty, satria tsy azo atao zay zavatra zay eo anatren'Andriamanitra. Dia arak'ilay tenenina teo ilay izy hoe lalàna dia miteny mihitsy manao hoe raha vao voapaika zany ny vato dia zao hoe lasa ampitoviana amin'ny ohatran'ny resaka hoe fanompo-tsampy le vato iny izay ampiasaina na ho amin'ny tempolo iny, na ho amin'ny altara iny, na ho amin'ny tsangam-bato iny izay hoentina anompona an'Andriamanitra. Satria tsy vato voapaika natao amin'ireny fa vato bruta zany no ampiasaina amin'ireny anaovana an'ireny zavatra ireny. Dia jereo tsara ny zavatra tenenina aty amin'ny Levitikosy 4:20. Levitikosy 4:20 zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Levitikosy 4:20 dia ny 1:1. Dia zao ny teneniny ato. Ahoana ozy izy? Aza manao andriamanitsy izy, ary aza manangana sarin-javatra voasikotra, na manao tsangam-bato tsampy, na manorina vato soratana, iankofana eo an-taninareo, fa izao no Jehova Andriamanitrareo. Vakiky kely izy io amin'ny teny frantsay. Vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne vous placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures. Dia mamarana izy manao hoe je suis l'Éternel votre Dieu. Ao koa ozy izy ianao tsy hanangana tsangam-bato. Inona io? Tsangam-bato ohatrany hoe misy sarin'olona zany, image taillée. Tsangam-bato misy sarin'olona, nataontsika hoe sarina biby io, resaka statue zany io e. Aoka ianao tsy hanangana statue zany na tsangam-bato izy izay misy sarin'olona, nataontsika hoe sarina biby io. Ary eo koa izy tsy ho hita eo amin'ny firenenao ireny tsangam-bato ireny izay misy sary. Fa ahoana izy? Izao no Jehova Andriamanitrareo. Inona moa ny anton'izany? Satria ny tsangam-bato zany, raha vao zay mihitsy ilay izy hoe raha vao manao ny tsangam-bato iny zany dia lasa manotrany hoe lasa fivavahana sampy no hevitra an'izay zany. Satria any amin'ny fivavahana sampy no misy an'ireny zavatra ireny. Dia Andriamanitra ny vokatra an'izay zavatra izay zany dia nirarana mihitsy ny zanak'Israely hoe aoka nareo tsy hanao tsangam-bato. Na mieritreritra ary nareo hoe tsy hivavaka amin'iny tsangam-bato iny
dia aoko ny areo tsy hanao tsangam-bato hoe misy sarina biby iny na misy sarina olona iny eo na eo amin'ny firenenareo ka tsisy an'izany ozy izy satria zany jehovaandriamanitra reo satria ny fanaovana an'izay zany dia zao na tsy manompo sampy ary ianao dia ny zavatra iny mitondra anao makaiza foana any amin'ny resaka hoe fanompody sampy izay nge mahatonga le didin'andriamanitra amin'ny teny manao hoe eo amin'le didy faharoa manao hoe aza manao tsangam-bato sampy ozy izy aza manao sarin-javatra voasikotra ozy izy hiankohofanareo eo anatrehany zay ny mahatonga andriamanitra manao an'izay zavatra zay satria ny fanaovanao an'izay zany dia mitarika anao amin'ny fanompona sampy zay ny mahatonga atsika dia ozy andriamanitra hoe na sariny zavatra any ambony io na sariny zavatra ety an-tany dia aoka tsy hanao an'izay dia mba hahatonga atsika tsy hanao an'izay zavatra zay zany dia nyrarana mihitsy hoe na eo amin'ny firenenareo raha aoka tsy isy izay zavatra zay dia jereo nge ny firenena rehetra misy manerana an'izao tontolo zao hatrany Madagasikara ohatra zao any Lyon misy an'izany hoe place Bellecour zany dia misy statue ngezabe eo ampovoany io taingina soavaly tsy haiko Napoléon angambany io mitaingina soavaly io ohatrany hoe anomezana voninahitra zany any Napoléon dia inona n'izay havatra zay tsy azo atao zany zay amin'ny fireneny zanak'Israely tsy avelan'andriamanitra atao zany zay raha isika aty Paris no resahana misy obeliska ngeza be mihitsy eo ampovoan'ny arabe eo ngeza dia ngeza dia misy pointe le izy dia misy soratsoratra eo maneho n'ireny andriamanitra ny Egyptianina reny satria nalaina avany Egypte nakana anazy io no entina tety Frantsa tsangam-bato sampy reny tsy azo atao reny eo amin'ny tany zanak'Israely a Madagasikara ohatra hoe général Galenina izy no tsy fantatra misy tsangam-bato be reny koa na buste fotsiny tsy azo atao zany amin'ny tany zanak'Israely ny anjely mainty eo anosina efa zao moa izy efa anjely fotsy fa tsy anjely mainty tsony tsy azo atao zany rarana zany reny tsy avelan'andriamanitra manao an'ireny jereo nketsy ny jeune na le tia miramirandreo tontolo zao reny tamin'ny tanora mba samy nanao an'izany daholo satria tamin'ny mbola tao anatin'ny tsy fahalalana dia ohatra mba misy mpira tianao reny dia mba alainao le posterany iny zany dia mba ataonao an-trano dia apetraka ao raha ny soratra masina dia efa sampy zay zavatra zay zany tsy azonao atao zany zay ohatrany hoe fidôlatrenao an'iny olona iny lasa manompo fanompody sampy an'iny olona iny misy arany sasany dia manao hôtely mihitsy izy eo an-trano manao altara mihitsy izy eo an-tranony io dia asiany zay momba n'iny artiste iny ataony eo tena tokano an'le izy altara nge iny iny atao hoe altara lasa fivavahana zany iny tsy azo atao zay zavatra zay dia jereo fa tonga any amin'ny fiangonana kristianina koa dia misy zay zavatra zay any am-piangonana fantatsika tsara izy ny fiangonana manao an'izay misy tsangam-bato any am-piangonana misy sarin'olona le tsangam-bato nefa tsy azo atao zay amin'ny tanin'ny Israely dia any an-trano koa misy sary lazaina fa hoe sarin'i Jesosy Kristy io zany izy nahita ny sarin'i Jesosy dia ohatra manao ohatra ny pistolet ohatra ny James Bond iny izy eo amin'ny anina eo dia misy fony iny ohatra misy mamirapiratra ny fony eo dia iny eo an-trano hoe Jesosy ohatra fisy mitenenao fa Kristy iny reny tsy azo atao reny zavatra reny zany ny baibola nge dia efa milaza dia mimeloha mikasika an'ireny zavatra reny zay zany zay le mijery sika raha mijery zany tsika ny amin'ny resaka hoe mahasamihafa fotsiny an'ireo metaly ireo sy ilay vato zany dia efa misy mahasamihafa lehibe satria ilay metaly zany maneho an'inona lay metaly na le matiera zay nampiasaina zay hitantsika zany tamin'ireo firenena ifandimy ireo maneho le firenena ara-tany zany reo dia ireo firenena ara-tany ireo asehon'ireo metaly ireo zany maneho le fanompody sampy ireo fa le vato zany maneho le fanjakan'andriamanitra dia zao amin'le hoe tsy nendahan-tanana zany tsy kasihana vy koa satria tsy nendahan-tanana zay mihitsy tsisy asa tanan'olombelona ataona ny kelara tsy nendahan-tanana dia maneho an'ilay fanjakan'andriamanitra zany io
maneho ilay fanjakan'andriamanitra. dia hitantsika nge zany raha mijeritsika zao ireo metaly hitantsika amin'ny fandimby rehetrarehetra reo dia maneho inonareo amin'ny Daniela ihany izy miteny an'izay. Inona ny hitantsika teo la hoe loha volamena, tratra volafotsy, kibo sy fe varahana, tongotra vy ary ratsa-tongotra visy tamin'ny manga hozy izy. Fa ny sary esehoan'io dia sarin'ny andriamanitry ny babilonianina. Sarin'ireo andriamanitry ny babilonianina. Jerentsika ty amin'ny Daniela 5 izy miteny an'izany. Satria ireo metaly ireo dia nampiasaina anaovana andriamanitra tsy izy. Daniela 5:5 raha isika kely mijery an'izay. Daniela 5:5. Dia zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa nifaly zany izy ireo tao amin'ny palen'ny Babilônia, ny mpanjaka sy ny olona zay nasainy tao, dia iza no niterainy tao? Jereo tsara izy eo amin'ny 5. Ahoana izy? Eny, nisotro divay izy, sady nankalaza ny andriamanitra volamena sy volafotsy sy varahana sy hazo ary vato izy. Reny tsinona le nitefena. Zany hoe ny metaly zany na matera reny dia zao ampiasain'ny olombelona anaovany inona? Anaovany fanompontsampy. Ny volamena, ny varahana, ny vy na ny vato, zay mahatonga le vato nasaina zany iny. Ka raha vao ny tanan'olombelona zany no manao an'iny zavatra iny dia iny maneho an'ilay fanompontsampy zany le zavatra zay. Jereo fa mbola averiny ihany koa ilay izy 7:20. Ahoana ozy izy? Rehefa nitenen'ny Daniela le mpanjaka sy ny olona zay nasainy, dia ahoana ozy izy Daniela? Fa niavinavina tamin'ny tompony lanitra ianao, ary ny fanak'Andriamanitra dia nentina eto anatrehanao, ary ianao sy ny mpanolontsainao sy ny vadinao mba mivaditsin-dranonao nisotro divay taminy, ary ianao nankalaza ny Andriamanitra volafotsy, volamena sy varahana sy vy sy hazo ary vato, izay tsy mahita na mandrena mahalala, fa Andriamanitra izay mitanany ainao sady tompony alainao rehetra tsy mba nankalazainao. Zany ny nankalazain'ny olombelona zany. Ny Andriamanitra izay natao tanana no ankalazaina. Andriamanitra volamena, Andriamanitra volafotsy, Andriamanitra varahana, Andriamanitra vy, Andriamanitra hazo, Andriamanitra vato, izay ino tanan'olombelona ny asa nanao an'iny vato iny. Dia raha mijery indray tsika ny amin'ilay ino izy ity, ny amin'ilay tanimanga mimpanefi tanimanga, satria io tsy voatentsika teo zany. Dia zao raha ny natiran'ilay tanimanga mimpanefi tanimanga dia zao hoe tokony mifandray amin'ilay vato io. Raha ny natiora no jerena, satria fantatsika tsara le hoe tanimanga mimpanefi tanimanga maneho an'ilay hoe fivavahana amin'Andriamanitra, fifandraisan'ilay vahoakan'Andriamanitra amin'Andriamanitra. Ny zavatra nisy nefa dia zao very io natiran'ilay tanimanga mimpanefi tanimanga io eo amin'ilay sary vongana. Inona ny nahavery an'ilay natiran'ilay tanimanga mimpanefi tanimanga? Satria nifandray tamin'ilay vy izy. Le vy nefa n'inona? Maneho le marika an'inona? Le fanompontsampy iny. Satria ny fanjakan'ny olona dia maneho iny, maneho izay fanompontsampy zay. Ka vokatry le fiarahan'le vita, vokatry le fiarahan'le tanimanga n'le mpanefi tanimanga zany tamin'ilay vy, dia zao very zany le fifandraisany tamin'Andriamanitra. Very ihany koa ny natirany, ka tsy tafaray tamin'Andriamanitra tsony io, satria efa nikambana amin'ny fanompontsampy zany. Satria manao ny asan'ny fanompontsampy ihany koa izy rehefa tafaray amin'ilay via izany. Raha mijery zany sika le metaly reo araka ny zavatra hitantsika teo, dia zao hoe le metaly maneho an'le fanjakan'olombelona. Fa raha mijery le vato kosa sika eo ankilany dia maneho an'izy zay, maneho le fanjakan'Andriamanitra. Satria maneho an'le vato tsy nendan-tanana. Ka
ilay vato zany amin'ny maha état brut anazy tsy nikitiany tanan'olombelona iny vato iny amin'ny resaka hoe matière de construction no resahantsika eto zany de zao amin'iny vato iny brut iny zany de zao hoe maneho le dimension divine zany iny maneho an'Andriamanitra zany iny ary inona raha vao maneho an'Andriamanitra izy de misy symboliser zany iny an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy maneho an'Andriamanitra maneho an' Jehovah Andriamanitra sy Jesosy Kristy zany le zavatra zay de ny baiboly ihany anefa no miteny an'izay ihany koa hitantsika eo anatin'ny soratra masina ihany koa zay raha isika kely aty amin'ny salamo 7:100 ahoana izy aty amin'ny salamo 7:100 aty izao no tenenana azy eo andininy 2:20 ny vato izay nilavin'ny mpanao trano no efa tonga fehizoro indrindra raha vao miresaka vato zany ato dia maneho n'izy maneho an'Andriamanitra izy io vato izay nilavin'ny mpanao trano io ka tonga fehizoro indrindra maneho an' Jesosy Kristy io dia jerentsika koa aty amin'ny Isaia ty Isaia toko 7:20 Isaia toko 7:20 Isaia toko 7:20 na ihany koa ny zavatra resahany azy ato dia izao no lazain'i Jehovah Tompo indro izao efa nametraka vato ao aziona dia vato voazaha toetra vato tsara izay fehizoro voaorina ho fonenana mafy ka tsy mba ho taitra izay mino ozy izy vato izay voaorina ozy izy arak'ilay teneniny teo andininy 2:20 vato izay voazaha toetra sady tsara izay fehizoro voaorina ho fonenana mafy ozy izy io zany no iankinany zanak'Israely amin'ny teny frantsay dia zay no tenenana azy ato amin'ilay andininy 2:20 dia ahoana ozy izy c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solide, posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Izay miankina amin'io vato izy dia manino tsy mba hitsoaka zany izy satria io zany no mampiorina ny zanak'Israely io aiza nametran'Andriamanitra azy ao aziona ozy izy no ametran'Andriamanitra anazy inona moa le ziona fa le tanàna lay fitoeran'Andriamanitra ny ziona dia napetraka Andriamanitra io zay vato zay maneho an'izy nefa ny vato io zany maneho an'Andriamanitra io maneho an' Jesosy Kristy io zany hoe maneho an'ilay ancrage hitoeran'ny zanak'Israely zany io mba tsy hampizongozina ny zanak'Israely dia jereo fa ty amin'ny Zakaria ty ihany koa misy teny anankiray izay tena mahavariana koa mamaky anazy ato amin'ny Zakaria toko 7:5 dia zao ny teneny ato amin'ilay 5 dia ahoana ozy izy Zakaria toko 7:5 fa indro ny vato izay napetraka teo anoloan'i Josoa ny vato ray dia banjininy maso fito indro ho sorataka ny sorany ho Jehovah tokony maro ary soroko indray andro mondra ny eliko ty tany ity ahoana tsara fa indro ny vato izay napetraka eo anoloan'i Josoa izy ny vato dia banjininy maso fito inona io vato io banjininy maso fito io dia io le teneny amin'ny apokalypsy izay efa resahantsika io maneho an'iza io maneho an'i Jesosy Kristy iza no manana maso fito zany iza no nomenany zany maso fito zany Jesosy Kristy no nomenany zany apokalypsy toko 5:1 efa nianarantsika zany tamin'ile teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra iny resahajerentsika kely ange apokalypsy toko 5:1 dia ahoana ozy izy dia zao no voasoratra ary hitako fa indro teo voan'ny seza fiandrianana sy ny zava-manana efatra ary teo voan'ilay olona dia nisy zanak'ondry nitsangana tahaka ny efa voavony nanana tandroka fito sy maso fito
dia ny fanafiton'Andriamanitra irana akany amin'ny tany rehetra. Teo voan'ny seza fiandrianana izy dia nisy inona? Nisy zava-mananay efatra ozy izy. Ary teo voan'olona dia nisy zanak'ondry nitsangana tahaka ny fovoavony maneho an'i Kristy io. Dia inona ny zavatra hita teo amin'io zanak'ondry io? Nanana tandroka 7 sy maso 7. Inona nefa le vato tenenina tary amin'ny Zakaria teo? Misy maso 7 ihany koa le vato tenenina amin'ny Zakaria. Izany hoe le vato zany maneho an'Andriamanitra, maneho an' Jesosy Kristy. Ny Baiboly eny ara dia efa milaza an'izay zavatra zay zany. Dia raha mijery an'izay zany tsika hoe ny amin'ny fiavian'ity vato ity, zava-dehibe zany zay koa ny amin'ny fiavian'ity zany. Hitantsika teo zany fahasamihafiana eo amin'le rafiny ara-materialy zany, eo amin'le metaly izay nampiasaina. Fa eto indray zany jerentsika ny amin'ny fiavian'ity vato ity, ampoarina amin'ilay fiavian'ireo metaly na matiera maro samihafa izay hitantsika teo. Dia hitantsika ilay izy teo fa le vato dia zao hoe eo amin'ilay 4:7 raha iverenantsika kely fotsiny Daniela toko faharoa 4:7. Dia ahoana ozy izy? Manao hoe nijery ianao ambandra-panisy vato voentaka nefa tsy nendahan-tanana ary namelo ilay sary teo amin'ny tongony vy sy ny tanimanga iny ka nahatorotoro azy. Avaiza le vato ozy izy? Nijery ianao ozy izy ambara-panisy vato voentaka nefa tsy nendahan-tanana. Avaiza io vato voentaka tsy nendahan-tanana io? Dia aty amin'ny 5:7 ozy no milaza anazy, vakitsika ny 5:7. Fa toy ilay nahitanao ny vato nendahana tamin'ny tendrombohitra nefa tsy nendahan-tanana. Avaiza zany io vato io? Avy any amin'ny tendrombohitra zany no nanendahana an'io vato io izy. Tahaka nahitana hoe le vato voentraka io izy, teny amin'ny tendrombohitra izy nefa tsy nendahan-tanana. Ka raha ataontsika zany fampitahana amin'ilay materialy izay hitantsika reo, ny amin'ilay tsangam-bato lehibe, ny amin'ireo metaly izay hitantsika teo reo zany sy ny materialy ampiasainao anatiny zany. Dia zao hoe ireo zany dia zao hoe satria le fanjakana efa nomena iny, nomena ny olombelona. Dia zao io fanjakana io zany dia zao hoe mifandimby ireo fanjakanareo, mifandimby ireo fanjakanareo. Tamin'ny voalohany izy volamena, tamin'ny faharoa izy volafotsy, fahatelo izy varahana, faefatra izy vy, fadimy izy vy sy tanimanga ozy izy. Zany hoe amin'ny alalan'ny fahendren'ny olombelona zany no naninona? No nampiovaovana ireo fanjakanareo. Fa eto kosa nefany ilay vato dia zao no mampiavaka azy amin'ilay tsangam-bato lehibe ity dia zao ny amin'ny maizy azy no mampiavaka azy. Satria Andriamanitra no nanorina azy. Andriamanitra no nanorina azy ary avaiza no niaviany? Avy any amin'ilay tendrombohitra no niavian'ity vato ity zany. Dia iresaka zany sika mikasika an'io tendrombohitra hoe inona moa ty tendrombohitra ity zany izay niavian'ity vato ity, satria zava-dehibe zany zay zavatra zay ny amin'ny fiavian'ity vato ity. Raha vao amin'ny eo amin'ny jiosy zany na eo amin'ny hebreo dia zao hoe izany tendrombohitra zany dia misy heviny lehibe. Raha vao miresaka ianao tendrombohitra eo amin'ny jiosy dia inona ny hevitra ny tendrombohitra? Maneho an'i Ziona na maneho an'i Jerosalema. Raha vao miresaka zany hoe tendrombohitra dia maneho an'i Ziona na Jerosalema. Ka Ziona zany na hoe Jerosalema dia maneho an'ilay fitoeran'Andriamanitra any an-danitra izany. Maneho an'ilay fitoeran'Andriamanitra any an-danitra. Ary efa nitoetra ihany koa Andriamanitra teo amin'ny zanak'Israely. Dia taiza koa Andriamanitra no mipetraka? Teo Jerosalema koa Andriamanitra no mipetraka. Ny tendrombohitra zany dia maneho an'ilay fitoeran'Andriamanitra any an-danitra. Maneho an'i Ziona zany. Jerentsika aty amin'ny Isaia 4:7 no ahitantsika an'izay. Isaia 4:7 ny andininy 7:10. Isaia 4:7 ny andininy 7:10. Dia zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
ary ianao efa nanao anakapo hoe any an-danitra no ekarako ary any ambonin'ny kitan'Andriamanitra no anandratako ny seza fiandrianako dia hipetraka eny tendrombohitry fivoriana any aparany avaratra aho. Iza ty resany aty ny amin'ny Satana io. Ina moa zavatra nitediavin'ny Satana fa le aka le toeran'Andriamanitra no tediaviny. Dia izay ny zavatra taompon'ny Satana hoe ary ianao efa nanao anakapo hoe mantsy an'ny Satana zany, ary ianao efa nanao anakapo hoe any an-danitra no ekarako, any ambonin'ny kitan'Andriamanitra no anandratako ny seza fiandrianako, dia hipetraka eo an-tendrombohitra fivoriana any aparany avaratra aho. Ino io tendrombohitra fivoriana aparany avaratra io? Any amin'ilay fitoeran'Andriamanitra io. Any amin'ilay misy an'ny ziona io zany. Any ny tiany Satana hipetrahany, le toeran'Andriamanitra io. Dia jerentsika ihany koa izy aty amin'ny Daniel ihany, eo amin'ny Daniel raha miverintsika eo amin'ny Daniel toko fahasivy. Daniel toko fahasivy ny andininy fahinina ambin'ny folo. Ao no izy eo amin'ny Daniel toko fahasivy ny andininy fahinina ambin'ny folo. Dia zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Tompo aho mifona aminao araka ny fahamarinanao rehetra, aoka re ionona ny fahatezeranao sy ny fahaviniranao amin'ny Jerosalema tanànanao tendrombohitra masina, fa ny elokay sy ny fahotanindrazanay no nahatonga ny Jerosalema sy ny olonao ho latsa amin'izay rehetra manodidina anay. Eo koa zany dia hitantsika fa zao ny toeran'Andriamanitra teto an-tany ihany koa teo amin'ny Jerosalema. Dia nilazaina fa eo le tendrombohitr'Andriamanitra, eo no misy ny tanànanao masina Jerosalema. Le fitoeran'Andriamanitra teto an-tany teo amin'ny Israely ihany koa dia natsoina hoe Ziona, natsoina ihany koa hoe Jerosalema. Averintsika tsara le izy teo andininy fahinina ambin'ny folo. Tompo aho mifona aminao araka ny fahamarinanao rehetra, aoka re ionona ny fahatezeranao sy ny fahaviniranao amin'ny Jerosalema tanànanao tendrombohitra masina, fa ny elokay sy ny fahotanindrazanay no nahatonga ny Jerosalema sy ny olona ho latsa amin'izay rehetra manodidina anay. Dia raha miresaka ihany koa Andriamanitra ny amin'ilay fiainana mandrakizay, dia miresaka ihany koa izy ny amin'iny ny amin'ilay Jerosalema vaovao, ny amin'ilay tanàna masina, ilay fitoeran'Andriamanitra, ilay tendrombohitra masina. Aty amin'ny Joela ny ahitantsika an'izay ihany koa. Joela toko fahatelo andininy fafito ambin'ny folo. Joela toko fahatelo ny andininy fafito ambin'ny folo. Zany hoe orinan'ny Daniel aty misy an'ny Joela zany. Joela toko fahatelo ny andininy fafito ambin'ny folo. Dia ahoana ozy izy eto? Rehefa miresaka ny amin'ilay Jerosalema vaovao zany izy io, rehefa any aparany, dia ahoana ozy izy? Jerosalema, azafady Joela toko fahatelo ny andininy fafito ambin'ny folo. Amin'ny teny gasy moa tsy misy amin'ny teny gasy misy hatramin'ny toko faefatra le Joela zany, fa ho jerentsika kely eto izay izy no misy an'izy io amin'ny teny gasy zany, satria amin'ny teny frantsay izy teny toko fahatelo ihany no misy an'izy io zany. Dia zao ny teneniny ato, zany hoe amin'ny Joela toko faefatra zany no misy anazy io. Joela toko faefatra andininy fafito ambin'ny folo zany no misy anazy amin'ny teny gasy. Joela toko faefatra andininy fafito ambin'ny folo. Zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary dia ho fantatrareo fa izao no Jehovah Andriamanitrareo, izay monina ao Ziona tendrombohitro masina, dia ho masina Jerosalema, ary ny hafa firenena tsy mba handeha hamaky eo intsony sisy. Ho fantatrareo izy fa izao no Jehovah Andriamanitrareo, izay monina ao Ziona tendrombohitra masina. Zany hoe ilay Ziona zany dia zao, ilay tendrombohitra zany dia maneho an'izy, maneho le fitoeran'Andriamanitra. Raha vao miresaka zany hoe tendrombohitra zany ianao, dia inona zany resahana zay? Miresaka zany zay any Ziona na Jerosalema, ilay fitoeran'Andriamanitra, satria ao zany Andriamanitra no mitoetra. Tapitra ny fotoanantsika, fa ho toizantsika manaraka indray le lesona, manjary lasa mihoatra be indray tsika, dia ho toizantsika izay lesona zay zany. Aloha hivavakantsika hisaotra an'Andriamanitra ary hisaotra ny tompontsika. Jehovah Andriamanitra raha io misaotra anao izay raha afaka nianatra sy nandinika ny teninao. Tsy amin'ny herina fahatanjahana raha io fa ny fanahinao irery ihany.
manamasinanay ray ny mitelinao fa nitelinao ray ny fahamarinana. Halleluja, halleluja, amen. Teo tain'Andriamanitra tsika rehetra fampitoana indray tsika amin'ny lesona manaraka. Bye bye daholo.